raha iverenina kosa ny makasika ny zavakanto dia nivoaka tamin'ny fangina ny tarika label rehefa avy nakabahana nandritry ny heritaona tarika anisan'ireo mivohy ny gadona latino tropical izy ireo isy moa ny fionana tamin'ny pampalala vaovao ny latsinainy lasa teo nafahana nafantatra ny vaovao makasika ny tarika. Jamais, jamais. Flirter, flirter. Allumez, allumez. Jamais, jamais. Flirter, flirter. Swing. Tarka manana ny mampiavaka azy ny tarka label raha ny fampahafantarana omaly nandritry ny fionana tamin'ny pampalala vaovao teny amin'ny trano fandraisam-bahiny le logis tsara lalàna. Le fanotrana label aloha dia ela be hoe satria fa tsy hoe label hoe de zella hoe bella hoe comme hoe tsara tarena ohatran'izay fa label ity zany a dia manina moa zany voalohany le groupe tsy mitondra hoe anarana hoe Monica fa label satria tiana tena amin'ity label ity dia tsy izasa amirery fa izy rehetrarehetra anatin'ny tarika zany a no hoe label. Label io a dia anarana zany hoe tiana ho tenenao anatin'ilay label dia hoe qualité musicale zany le tena tiana mbarana. Efa tamin'ny farantaona 2012 no nisiany tarika fa noho ny fahalasana ny Bavy Lorraine izay namolavola sy nanampy an'i Monica fony fahavelony dia nisy ny fisaonana nandritry ny heritaona izay nataony tarika ary ny farana omaly izany fisaonana izany ka vonany anome fahafampo ny mpankafy azy ny tarika label. Amin'ny fahasivy ny volana Jona dia anafana ny fety ny zanaky Vohimary ao amin'ny SMS Antanimora ny tarika label ary eny amin'ny Jos Pub kosa ny fotoana ny fahasivy amby roapolo ny volana Jona. Ayo tikalabe ati mabak